Lahara-pahamehany ministera ny fambolena sy ny fiompianaron-jono ny fampiroboroboana ny famokarana ho amin'ny fahavitantena ara-tsakafo tsy abetsahana amin'ny fampitombona ny vokatra ihany fa ho amafisina ihany koa ny fijerena sy ny fifehezana ny kalitaon'ny vokatra. Manan-danja lehibe eo anivon'ny iraisam-pirenena ny fanarahana ny fenitry ny kalitaon'ny vokatra ka ho fanamorana izay fifanakalozana ara-barotra izay indrindra dia nisy ny fifanaovantsony fifanikam-piara-miasa ho amin'ny fanohanana ny tetikasa amin'ny fanamorana ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ireo pirenena ao anatin'ny vondrona Komeza izay natao teo amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompianaron-jono sy ny FAO ny 17 Martsa 2024 tetikasa vatsiny ny vondrona Eropeana vola. Maro ny ezaka ho atao amin'ny fifehezana izay fanarahana ny fenitry ny vokatra amin'ny fanamorana ny fifandraisana ara-barotra izay. Zay mihitsy zany ny anton'ilay tetikasa izay rahana miasa amin'ny FAO ty satria eo amin'ny fifandraisana ara-barotra amin'ny tsena iraisam-pirenena dia misy fenitra zany izay tsy maintsy arahana ny amin'ny resaka kalitao indrindrindrindra ho an'ireo lay vokatra izay amidy sy mifamezivezy amin'ilay tsena. Dia manoloana an'izay zany tsika eto Madagasikara mbola misy ezaka maro be zany tokony ataontsika. Eo zany ilay voalaza teo tsy maintsy ampiakarina aloha vokatra eto an-toerana satria lahara-pahamehana amintsika aloha zany dia mifampitantena ara-tsakafo ho amin'ny vahoaka malagasy. Fa rehefa ao anatin'izay tsena iraisam-pirenena izay koa dia tsy maintsy mampiakatra an'ilay kalitao an'ilay vokatra eto Madagasikara tsika zany dia zay zany ny anton'ity tetikasa ity mba hananantsika mametraka an'iren'ilay laboratoire afaka hitiliana an'ireo lay zavatra izay tokony jerena soa marinina hoe misy ary azo tafiditra anatin'ilay fenitra izay apetraky ny fifandraisana ara-barotra iraisam-pirenena ve sa tsia. Mamafisina ihany koa zany ny fahaiza-manao sy ny traikefan'ireo lay teknisianina sy ny tatsa-pamokatra mahafantatra hoe inona ny tokony atao. Raha ka ohatra zao amin'ny vokatra ondrantsika any ivelany ohatra zany tsika zao manondrana vokatra lojy maro any amin'ny tsena iraisam-pirenena nefa misy apahany amin'izy ireny noho tsy fitandremana noho tsy fahalalana arany dia voatery avery le tsena any ivelany satria misy tahana fanafody izay ampiasaina ao anatin'izy ireny izay mihoatra ny fenitra izay tokony ampiasaina. Zany hoe dikan'izany zany misy fanaraha-maso tokony atao ary misy fampianarana sy fanohanana ara-teknika sy encadrement tokony atao amin'ireo mpamokatra ireo fa mety tsy ninina zany fa noho ny tsy fahalalana noho ny tsy fahampiana izay fafahana manao an'izay fanaraha-maso zay no miteraka an'izany. Dia zay ny anton'ilay tetikasa mba hanamafisana ny izay lay fifehezantsika an'ireo lay fenitra izay tokony ho arahan'ny vokatra na ho an'ny tsena anatiny io indrindra ihany koa zany amin'ilay fifezivezena amin'ny tsena ara-barotra aty amin'ny faritra Komeza aty.